foot na lu, take a foot na lu. Rumba, hey. Andai funga na timu na tsananga na fati na anga fontanyang. Ando wandrombo. Mami zai tikitika. Mami zai tikitika. Dia naranai. Mami zai tikitika. Naranai malagasyade. Mami zai tikitika. Mami zai tikitika. Mami zai tikitika. Mami zai tikitika. Dia naranai. Mami zai tikitika. Naranai malagasyade. Mami zai tikitika. Mami zai tikitika. Talenta ide singman farfesa kinan tara de mandi ize kaskaram somba rav luva sofunga sapta de fafan kuranga bzengti vada vera la fatara miara ki maro fuma da zangasti azarang fataram tazina nintek mandi izara itikitike DNA tambola bitike mandi izara malagas nali etafera nawe anandafe tivotero ekasian la musica internationale muakati zanva Mami zai tikitika. Mami zai tikitika. Dia naranai. Mami zai tikitika. Naranai malagasyade. Namaku Averen Adambar Rumbu ile papa Mami zai tikitika. Mami zai tikitika. Mami zai tikitika. Mami zai tikitika. Dia naranai. Mami zai tikitika. Naranai malagasyade. Yo Tantanang-tanang meron na naman po kami general, sino kapyan at kaspatufana, General Abel, sinanunulkurwa, ang reto sa natsitay reto. Atau si Jamason Beaka, madapas di Siremi Kwerani. Masuk ke kawan pakai sebenarnya hadis.
vonona ho an'ny lisansa ary kanto kosa rizomiakavy etem-pianoanina dia mafana anay no manolotra anareo reo ray tany jeneran'ny université privée de Madagasikara raha matory andriana soratra vahoasoinanana ny fatotra dia andriamatoa lahamiary fanatanjahantena zay soratra matoa fa ho za soa manoro ny fanalahity hono no fanokafana varavarana fanazafady kosa fanokafan-teny karaha iteny alohanareo dia tsy maintsy mangatadalana ary mialatsiny ho iaho satria eto ireo ray aman-dreny izay fotsy volo amikaja ary antram-panahy miala fompo satria eto ireo de l'UPRIMTA Madame, chers parents de promotion, chers professeurs, chers parents, chers camarades de promotion, chers amis, chers invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus en ce lieu exceptionnel. Tout d'abord, je remercie l'Éternel, il nous a permis d'être réunis à cette occasion inoubliable. Dear Godfather and promotion sponsor, dear teacher, dear parent, dear promotion comrade, dear friends, dear guests, ladies and gentlemen, hello and you are welcome in this magnificent place. First of all, I thank and pray for God, who allowed us to come. We speak as students, not only in learning, but of course a strong emotion in meeting. Monsieur le Directeur Général, I want to take you in this atmosphere. Vonona kanto fatafita amin'ny ampandahalana ny fiainana ianareo androany. Fa manaraka an'izay, tsy adinontsika isaora Zanahary. Isaorantsika koa ny prix indrindrandrindra satria nanana fitiavana nay tamatavy ianareo dia nametraka ny université io eto an-tampon-tanàna Toamasina ka vokatra mitoka amin'ny tena ireto promotion anankitelo zay vokatsika androany saotra nareo saotra ny mpampianatra koa zay tsy soritana tsy havana nareo jiaby zay mifofotra ivelivia nagnano ny fomba rehetrarehetra atafita ny reny mpianatra reto na dia teo ny fahasarotana ny tsy fampiany fitaova miditraditra madinika ny reny mpianatra reto tsy nahakivy anareo tafita zareo ameatsika bravoe mpampianatratsika ameatsika asanao mila ino mila vola hita recrutement anao mila ino expérience concours anao misy le kolikoly aiza am'izay idirantsika anatin'ny jiaby io fa izy fogna ndraika tsy mitovy ny chômeur mahay sy ny chômeur tsy mahay efa avantage zany nenareo io tsy zay nijana ray aman-drenareo natafitanareo miantoka écolage miantoka dépense maro ary afoy ny zavatra tsara ary isaora ary avy amin'izay no agnanaovako témoignage aminareo eto papako ligadra za afaka baka andeha hianatra fianaran-tsoa agnano droit ilatsika rehetra mba hitafy fahasoavana amin'ny taona ity arabaina manokana ny IPRIM satria araka ny tenenin'ny raim-piahy teo dia isan'ny université privé sanany ny IPRIM tsy miteny fanoteny izy teo fa tena miteny porofony toaka amin'ny tenany mitanisa olona zay efa manana andraikitra sy efa miasa Francena. Ho an'ny lisansa ilaitsika
Milary manana Moïse Kevin. Rayeli Nantenena André Alvana. Tizura Wishina Alain Fabrice. Itso masterman Natsidia. Jenny Bruno Merari. Jessica Parfait. Itinta Jenny. Mozambique, Florida. Putuheli Shinata. Nari. Adrienne Fremien Boni Koukoudi Ateska Agassi. Raquel Sua, Sandrami Arthur, Fununirina Jiska, Irana Tubi Mazava Júlio. Dia biar magasan. Goretti Rasafi Nontenena Carla Deandraina Marie Sonia. Fulaherimana Honorietta Florida. Asina teia ka foto Razafi Marie Juliana Anselmine. Ancastatika Madame Zafinienne Johnienne Rina.
Razafy Manimby Emmanuel Christ, Rafaliary Miora Hanitra Ricardia, Elvis Randrianantenana Geraldo, Pessoa Melody, Soleara Zanatsua, Saída Jorge, Timiava Dania, Razafy Tatuvo, Kubavi Prisla, Maminirina Geraldo, Muravelna Fernand, Rahalinirina Stéphane Gilbert, Tivadou Marie Lucienne, Missy Lama Michaela, Razananari Leonora Rishna, Miasa Tutsu Victor, Lahata Safisson Jocelyn Frédéric Joseph, Afian Sua Nuela Anika Arsheda, Laisua Landris Cristiano, Randrian Antenana Doris Herman, Safi Miarutsua Marie, Claudia Nirina Tuvuke Chloé, Maurice Nathalie Gracia, Tutu Safi Luciano, Raherina Rasana Odin, Andrea Mapuli, Nirintsua Jean-Hubert, Anzara Sua Nakasifika Madame Michela, Razafy Mamondy John Stewart, Laison Giorgino Ricas, Narvun Laisa Jessica, B. Armando Randrian Antoine Maria Nes Antonila, Tuanku Abdillah, dia mitina kele vieto aloha herinao avy eo
kely eto antolo ianao dia samy nahazo ny anjarany aby zany système manajymatsy commerce nahazo atao amin'ny DTS dia manasany parana ihany koa raha sitraka ao mba miara-makasary amin'ny entomazao de pro namana zo zany ao anivony miprime Toamasina andiany raitra ho an'ny deuxième année ary falifonay mankasitraka tamin'ireo vitanareo ary mbola manatena ho amin'ity androany ity zany a ho an'ny uprime eto a Toamasina dia mpianatra 70 mianadahy navoakanay tamin'ity anio ity ireto mpianatra 70 mianadahy ireto a dia nivoaka tamin'ny lalam-piofanana miisa 4 eto amin'ny Université Privée de Madagascar dia ny gestion et management eo ihany koa ny sampam-piofanana droit ny commerce et marketing ary ny communication manana sampam-piofanana paramédicaux ihany koa izahay eto amin'ny uprime Toamasina fa mbola tsy namoaka andiany zany izahay ho an'izay lalam-piofanana paramédicaux izay ny mari-pahaizana azo an'ireto mpianatra androany reto dia ny DTS na ny diplôme de technicien supérieur bac plus 2 izy io dia eo ihany koa ny licence na bac plus 3 ary ny master 1 na ny bac plus 4 anisan'ny mampiavaka ireto andiany reto dia tamin'ireto andiany reto ho an'ny uprime Toamasina dia efa anisany nangalanay an'ireo mpianatra notsongaina hisitraka bourse d'études mandeha any Chine satria ny Université Privée de Madagascar moa zany nandritra ny roa taonany sesy izay zany hoe ny taona 2023 sy ny taona 2024 dia efa nandefa mpianatra nandrato fianarana any Chine no ny fiara-miasan'ny Université Privée de Madagascar ny ambassade de Chine ary ny école la francophonie any Antananarivo izay mpiara-miasa aminay dia efa nandefa mpianatra miisa 4 mianadahy izahay tamin'ny taona 2023 ary nandefa mpianatra 9 mianadahy tamin'ny 2024 ary mpianatra miisa 20 mianadahy indray no alefanay hiditra hianatra amin'ny septembre 2025 dia ireto mpianatra nivoaka avy eto amin'ny uprime Toamasina ireto dia misy amin'izy ireo no hisitraka izany bourse d'études izany akoatra izay dia misy ny fampiofanana ampitaindafitra na ny formation à distance eto amin'ny uprime ka ireo izay mpianatra maniry ny hiditra eny amin'ny sehatry ny asa avy hatrany dia mbola azon'izy ireo atao tsara ny manohy fianarana amin'ny alalan'ny formation à distance eto amin'ny Université Privée de Madagascar mazava loatra moa fa ny fampiroboroboana ny resaka fiara-miasa na ny partenariat no tena ny mahasoa ny uprime tato anatin'ny telotaonany sesy zao ka profon'izany ny fiara-miasanay amin'ny Baobab Banque Madagascar ny Telmana ny Asa dia eo ihany koa ny Mvola ny Société Générale izay anisan'ny orinasa lehibe eto Madagasikara mandray avy hatrany ny mpianatry ny uprime amin'ny stage izay mivadika ho recrutement rehefa avy eo dia izay tena hoe tombony lehibe ho an'ny mpianatra mivoaka avy eto amin'ny Université Privée de Madagascar mahakasika ny fidirana manaraka tendrai-mbava dia amin'ity volana marsa ity dia misy ny fidirana ho an'ireo lalam-piofanana rehetra voalaza teo ireo ary amin'ny niveau L1, L2, L3, M1 ary ny M2. Ny major moa zany tsy azoazo foana fa mila mitakezaka satria amin'izao fotoana izao fantatra fa rehefa any amin'ny université dia mila miezaka ny mpianatra satria indraindray kely fotsiny omen'ilay mpampianatra fa anjaran'ny mpianatra zany manao recherche ko ana manokana zao dia any an-trano dia miezaka manao recherche iny satria vola ihany koa ato fa tsy any amin'ny université publique fa privé dikan'izay misy investissement no atao dia tsy maintsy izay no arahana ezaka
Zaho moa ohatran'ny voalohany dia matoa nanao sampana lalàna dia tia hanaraka ny te ho lasa mpitsara kanefa moa zany mbola ho hita eo fa zay no tanjona voalohany miatrika concours dia raha afaka dia zay. Zaho moa manao sampana communication dia nazahoana an'ilay major tsy vita moramora satria maro ny information mila accumulena amin'ilay resaka hoe communication zay. Dia après les cours zany dia tsy maintsy manao recherche manokana anao mijery vaovao manaraka ny zava-misy maneran-tany sy ny sisa rehetra. Dia ny présence samy cours koa moa zany tena ilaina satria ny prof manome explication zay tsy voatery hoe amin'ny cours ihany, tsy resaka cours ihany fa resaka le information le maneran-tany zay dia ny prof ndraindray manome information momba an'izay dia mila tsy tapaka mihitsy présence samy cours. Mbola lavalava ny dingana satria za te ho lasa réalisatrice na amina cinéma na amina resaka vaovao dia mbola mila ezaka be dia be mihitsy.